Fanamaly ny antson'ny governemanta malagasy kosa ny FAO ka dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ady famongorana ny valala taona 2024 4 Mahatratra 7.3 tapitrisa dolara moa ny vola enti-manatanteraka izany. Nosokafana tamim-pomba ofisialy io maraina io teo amin'ny FAO sy ny ministeran'ny fambolena dia nivato ny ady famongorana ny valala taona 2024 4 Araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panokafana dia valikafatry ny FAO tamin'ny antso nataon'ny governemanta malagasy izao hetsika lehibe izao. Hatramin'izao dia vola mitetina 7.3 tapitrisa dolara amerikanina no voangon'ny FAO atotony amin'izany ady amin'ny famongorana ny valala izany mandritra ny 3 taona. Raha toka no tombanina 2.5 tapitrisa dolara ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana zany. Tonga ny fotoana androany ahafahanay miteny, ahafahako miteny mivantana fa tsy sanatria nanadino na tsy niraharaha ny ministeran'ny fambolena fa misy ny fitenenantsika malagasy hoe ny tany mena tsy mirehitra tompoko. Tsy nanambola ny fanjakana malagasy nentina niady tamin'izany andiam-balala zany nandritry ny 3 taona nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 12 3 taona sy tapany mahery azy zany. Voatery ny antsivonjy tamin'ireto havana avy any Dilambato izay hitanareo fa misolo tena azy eo ireto ambassadeur maro manatrika atsika. Nandeha niangavy, nandeha nangataka tany ivela zay. Tsy mamenatra no miteny an'izany rehefa tsy manana ianao dia mangataka. Isaorana azy ireo ary ambarako eto fa azo daholo ny vola nangatahantsika. Feno tanteraka ny amin'ity taona ity dia efa nioatra ny 2.20 dolara zay nangatahantsika, 2.20 tapitrisa dolara zay nangatahantsika aza no efa nomeny izy ireo. Anisany amin'izany tsy sanatria avahana fa mba ho hita ihany hoe iza ny tena nanampy dia ny banky raisam-pirenena na banky mondiale, ny vondrona européenne na ny union européenne, ny banque africaine de développement, ny américaine amin'ny anaran'ny USAID, ny la France avy amin'ny alala ny tiako mariana zany dia vola be ny tany saiko teo io dia entina manakarama ny hélicoptère izay ho ampiana fiaramanidina na avion zany raha ilaina amafazana ny fanafody. Ny vola sasany kosa dia entina ifidianana ny fanafody ho aparitaka amin'izany andiam-balala zany. Ary ny ampahany kelikely dia entina manakarama andreo teknisianina na cridologue zany hoe manampahaizana manokana amin'ny ady amin'ny valala avy any ivelany indrindrindrindra avy amin'ny FAO. Helikoptera misa roa entina natanterahana ny asa fikarohana sy fandatsahana fanafody, manampahaizana iraisam-pirenena misy 5 avy amin'ny FAO ary manampahaizana avy amin'ny ivitoerana misahana ny ady amin'ny valala eto toerana misy 5 ihany koa no isahana ty hetsika ady amin'ny valala ty.